Rabanao ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao ny sary azy tamin'ny zana-bolana avy hatrany misy ny rindroana izay mitoetra any amin'ny tapany atsimon'ny lakan-dranon'ny Mozambika amin'izao fotoana izao etsy andany ihany koa ilay raona izay mitoetra ato atsimon'ny nosy ravavy la Réunion sy Maurice ary koa ny fisian'ny raona ao avarotra Madagasikara dia anisany mampidina ny tsindry ny abaka na ny tsindry ny atmosfera eto amin'ny nosy izay anisany manome vana ny orana tanindroana raha ho an'ny avoatany manokana izay indrindra ato anatin'ny roa andro avy fa any amin'ny alahady ihany kosa indray dia manomboka mitoetra indray ny tsioka ny varatraza malefaka ka miverina maina tanteraka ny andro amin'ny ankapobeny any amin'izay faraparany herinandro izay ny maripana antsika misy ny fiakarana raha ho an'ny tapany atsimo atsinana Madagasikara iny ato anatin'ny 420 ora ho avy ary mety mitatra hatrany amin'ny sabotsy moa izay fa tombanana midina miandalana ihany koa izay makany amin'ny androny alahady izay ny makasikasika an'iny fa raha idirana amin'ny atsipireny ny toetry ny androntsika ho an'ny rapitso vao maraina dia mety mbola ahitana tanivindraona ho an'ny tapany atsimon'ny faritra Atsinanana sy ny distrikany Nosy-Varika ary ny any amin'ny distrikany Mananjary mety ahitana izay ihany koa ny any amin'ny morotsiraky ny faritra atsimo Atsinanana eo ihany koa ho an'ny morotsiraky ny faritry Melaky mety ahitana tanivindraona vao maraina ihany koa manakaiky amin'ny Nosy-Be ho an'ny rapitso izay ny ambony moa dia maina ny andro na dia somary olalovan-draona ho an'ny avoatany ho an'ny rapitso vao maraina ho an'ny rapitso tolakandro misy ny orana tanivindraona misy tokotoko izay mety ho araikotroka indraindray ho an'ny faritry Melaky ny faritry Bongolava ny faritry Vakinankaratra Itasy ary ny faritry Nalamanga torak'izay ihany koa ny any amin'ny faritra Atsinanana sy ny faritry Vadivavy Fitovinany ary ny tapany atsimo amin'ny faritra Loatra Mangoro ho an'ny rapitso tolakandro arivariva any ho an'ireo morotsiraka avoan'ny Atsinanana Madagasikara ireo mitoetra ihany koa ny tanivindraona ho an'ny distrika Anambanja Ambilobe sy ny any Nosy-Be ho an'ny rapitso ariva ihany koa izay fa ny ambiny kosa indray dia somary maina ny andro na dia somary andraona ny andro any faritra Moromania Matsiatra Ambony sy ny ilany Atsinanana amin'ny faritry Orombe ny maripana ho vinavina amin'izay androny rapitso izay manodidina ny 20 any faritra Nalamanga sy Vakinankaratra ary mety hiakatra hatrany amin'ny 30 degré celsius kosa ho an'ny faritra Matsiatra Ambony ho an'ny tapany atsimo Atsinanana Nosy 30 degré celsius ny maripana ambony indrindra ary 30 degré celsius kosa ny ambony indrindra raha ho an'ny ilany andrefan'ny Madagasikara hitantsika any amin'ny faritry Melaky ny toetry ny androntsika ho an'ny sabotsy mbola mitoetrany ny tapakandro ariva ny orana tandrivindraona ho an'ny faritry Melaky ho an'ny amin'ny tapany atsimo amin'ny faritry Diana ihany koa dia mbola ahitana an'izay mandraona kosa ny andro ho an'ny faritra Nalamanga ny tapany atsimo amin'ny faritra Laotra Mangoro sy ny faritra Atsinanana ary ny faritry Vakinankaratra Itasy Bongolava Moromania Matsiatra Ambony Orombe ary ny faritra atsimo Atsinanana mety ahitana tanivindraona misy tokotoko ihany moa izany indraindray ny ambony moa dia maina tanteraka ny andro raha ny maripana vao vinavina amin'izay andro ny sabotsy izay mbola mijanona manodidina ny 20 ka hatramin'ny 30 degré celsius ho an'ny avoatany ary mety ho tafiakatra hatramin'ny 30 degré celsius kosa ny faritra Anosy ny any amin'ny faritra atsimo Madagasikara ihany koa dia manodidina an'izay 30 ka hatramin'ny 30 degré celsius izay ny maripana ambony indrindra moa mitoetra hatrany any amin'ny faritry Melaky izay mahatratra hatrany amin'ny 30 degré celsius raha ny vinavina ny andro ny alahady araka ny efa noresana teo dia manomboka mitoetra miandalana indray ny tsioka ny varatraza malefaka ka maina ny andro ny maraina dia ahitana zavona ho an'ny ilany Atsinanana avoatany sy ny faritra atsimo Atsinanana Madagasikara ary koa ny amin'ny faritra Laotra Mangoro ny faritra avaratra kosa indray dia mandraondraona ny andro ho an'ny tapakandro ariva mety ahitana tanivindraona moa any Nosy-Be ao anatin'izay ny ambiny kosa dia ny masoandro no iba-toerana mandritry ny tontolon'andro ny andro ny alahady izay raha ny maripana vao vinavina manodidina ny 17 ka hatramin'ny 20 degré celsius ho an'ny avoatany ary 30 ka hatramin'ny 30 degré celsius kosa ho an'ny faritra Atsinanana miakatra hatrany kosa ny maripana ho an'ny faritra Voalendraefana satria dia mahatratra hatrany amin'ny 9 degré celsius ny maripana ambony indrindra vao vinavina ao anatin'izay dia izay indray ny mety eo tamin'ny tian'io ty rapiso indray fotoana manaraka veloma tompoko.